fa geografia sy ny fanajariana ny tany eto Madagasikara io kosa no lohahevitra noraisina nandritra ilay hetsika tapakandro ho an'ny mpikaroka raha ny tsikaritra nefa dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanajariana ny tany ny mahakasika indrindra ny geografia izay azo ambara fa miroborobo tokoa ity tontolo ity raha ho an'ny eto Madagasikara manokana. Manampy betsaka eo amin'ny lafin'ny fanajariana ny tany ny mpahay geografia. Manana anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny sampana geografia amin'ny alalan'ny fanohanana sy fanampiana ny setra ny fanajariana ny tany. Omaly alarobia dia anjarany avy amin'ny sampana geografia izay misy ny seha-pikarohana espace et société no niakatsehatra atao amin'ilay antsoina hoe demi-journée de l'espace chercheur ka anisan'ny lohahevitra nivoatra tamin'izany no hoe geografia sy ny fanajariana ny tany eto Madagasikara. Mifandray ny geografia sy ny aménagement du territoire indrindra raha resaka zany amin'ny fampianarana ambony amin'ny fikarohana dia manampy ny fanajariana ny tany lafy ny setry ny fanajariana ny tany zany ny fianarana geografia indrindra ity amin'ny ambaratonga ambony ohatra lazaiko tonga dia ohatra mazava ny geografia dia fianarana momba ny tany sy ny faritra fahalalana ny toetany ary ny fandinihana ny lafitany sy ny resaka tany zany ka ao amin'ny geografia no manao an'izany fianarana izany ary ny geografia no manomana ny asa ho amin'izany fahalalana ny lafitany sy ny tany izany izay eo ambonin'ny tany no asiana ny fampandrosoana ary ny fanajariana ny tany moa dia fandaminana sy fandrindrana ny fampandrosoana eo ambonin'ny tany ka ny geografia ny fianarana geografia zany dia manomana ho amin'izany asa izany raha mandray fotsiny ohatra ny toetany ny vorotany ny momba ny mponina fitombon'ny mponina momba ny vinavina momba ny mponina dia amin'ny geografia no manao an'izany. Hevitra natsidik'ireo mpandahateny dia ny hoe mifameno sy mifandray hatrany ny fampianarana ambony momba ny geografia sy ny setra ny fanajariana ny tany. Amin'ny alalan'ny fandinihana ara-geografia no ahafahana mahafantatra bebe kokoa ny tany sy ny faritra anaovana fampandrosoana ary andraisana fanapa-kevitra mahomby toy ny mponina ny vontany ary ny toetrandro.